Nanantanteraka fiarahana tamin'ny mpanao gazety kosa tamin'ny tsy androany ity ny teo anivon'ny primature lefitra misana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana fotoana izay nafahan'ny ity departementa ity nanao tombonezaka ny taona 2024 ary ndresana ihany koa moa mikasika ny raharaha Alain Ramarsan. Tatitra izay ary. Tsy tokony atao fialokalofana ny fanaovana politika toy ny olon-drehetra, tokony hamaly ny fihetson'ny fitsarana ny mpanao politika araka nambaran'ny praiminisitra lefitra misana fanajariana tany sy fampandrosoana Andriamatoa Ajo Andrenararivelo raha nanontaniana mikasika ny raharaha Alain Ramarsan izy androany. Mikasika ny tombanezaky ny primature lefitra misana fanajariana tany sy fampandrosoana indray dia nilaza Andriamatoa Ajo Andrenararivelo fa anisany miezaka ny tanterahana ny fanohizana ny fanavozana ny fananantany ary ny famolavolana ny pakady fampandrosoana vaovao ho an'ny firenena aorian'ny krizy sy ny fifidianana ny masoana. Manomana ny ODD daholo ny olona zao itsika mbola miresaka OMD izany hoe na inona filazantsika tsy hotratratsika mihitsy az objectif tamin'ny OMD fa ny zavatra tokony ezahantsika dia mametraka sahady ireo objectif tiany firenena hotratrarina ao anatin'ny ODD manomboka amin'ny 2015 ka amin'izao fotoan'izao famolavolana an'izany dia mitondra ny hevitry Madagasikara ao anatin'izay fanomanana ny objectif de développement durable izay tsika miainga tamin'ny fanarahan'ny Buzan dia nitoizana tamin'ny réunion de Cotonou ireny adopté français sur la redevabilité et l'efficacité de l'aide. Ny enjeu majeur zany manomboka zao dia tsy hoe famatsim-bola fotsiny fa hoe inona no efficacité ny financement hoentina ary izay daholo ny leitmotiv ny olona rehetra misy crise ekan'izao tontolo zao ny vola mekely ny vola azo ampiasaina amin'ny resaka fampandrosoana fa ahoana tetika fampandrosoana hoentin'ny firenena tsirairay avy dia ny efficacité an'izay aide izay tena zava-dehibe dia izay no hevitra nentin'ny Madagasikara raha nisy fanarahana teo tamin'ny fihaonana tamin'ny mpamatsy farany teo dia izay nangataka atao amin'ny vice primature ny hoe tokony diniana lalina les documents intérimaires ary ny ekeny mpamatsy vola rehetrarehetra no izay ato ny ekeny taon'ny gouvernementa ihany koa fa tsy atao ohatran'ilay mahazatra fotsiny satria fa nahita nisy sady indray hoentina fotsiny ilay document cadre macroéconomique izay copie-coller ny zavatra misy izay moa fomba fanaontsika eto Madagasikara fa tsy miainga mihitsy amin'ny hoe matoa misy crise mifame tohitohy foana eto Madagasikara dia misy olany fampandrosoana eto zany fa raha firenena manan-karena eto tsy tonga amin'ireny crise ireny tsika. Anisany nametra-panontaniana tamin'Andriamatoa Ajo Andrenararivelo ihany koa ny mikasika ny mety filatsanana tsy amin'ny fifidianana. Nambarany fa miankina tanteraka amin'ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ny fanapahan-kevitra izay horaisin'Andriamatoa Ajo Andrenararivelo na hirotsaka ny fifidianana amin'ny taona 2024 ny tenany na tsiny. Nisongadina indrindra ireo rehetra ireo nandritra ny fiaraha-mikorana izay niarahana teo anivon'ny primature lefitra misana fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana izay nitanterahana tetsy amin'ny Jim andrefan'Ambojanary androany.